Miaraba tompoko vavy, miaraba tompoko lahy, atsika manaraka ny télévision malagasy amin'ity takariva ity. Toy ny mahazatra dia tafita ao anatin'ny fandarana manokana eto amin'ny télévision malagasy isika. Hiavaka izany fandarana manokana izany satria dia mivantana avy ety Tomasina izahay ato anatin'ny fitondrana ny zava-misy ho an'ny Tomasina amin'izao fotoana izao ny raha antsika malala fa tamin'ny fahafolo ny volana febroary tamin'ity taona 2024 ity no nidiran'ilay rivo-doza mahery vaika gezany ary nampisy fiantraikany mavesatra ho an'izany faritra Atsinanana zany renivohitra ny faritra Atsinanana ny marimarina kokoa iresaka manokana ny izay fiantraikany ny rivo-doza gezany sy ny lesona azony tsoahana ary ny tomba natao anatiny izay rivo-doza gezany izay sika ato anatin'ny fandarana izany hoe ny zavatra natao rehetra tao anatin'ny gezany dia voaboasantsika ato anatin'ity fandarana manokana ity miainga eto Tamatavo izay teo aty Tomasina izahay no hanao izany fandarana manokana izany vahiny ato anatin'ny fandarana manokana mazava ho azy satria ny bureau national misahana ny loza sy ny tandinin-doza no rafitra tokana ara-panjakana mitantana izany loza sy tandinin-doza zany eto Madagasikara dia ivahiny ato anatin'izany fandarana izany ny tale général ny BNGRC ny généraly Ramanatsoa Gabriel izay ato akaikiko ato ato amin'ny akaviako ato ny ao akaikiny ao dia ny général Ramasy Ertina izy no mitantana ny fitoerana fandrindrana ankapobeny ho fanarenana ny Tomasina ary ny ary amin'ny sisiny ary dia ny préfet na ny lehibe ny filiovana eto Tomasina Andriamanatsoa Philbert Hervé ireo telo mirahalahy ireo no hiditra ato anatin'ity fandarana manokana ity hiaraka anentana n'izany fandarana izany amiko Josime Marazafy Mahery mpanao gazety fantatsika avy eto Tomasina no nalalana azy ary eo anivony radio nationale malagasy amin'izao fotoana izao. Miaraba anao Josime ato anatin'ity fandarana ity dia miaraba ny vahiny ihany koa. Ia, miaraba namana Nathan, miaraba ihany koa ny vahintsika ny mpijery ny télévision malagasy manerana nosy amin'izao takariva somary alinalina izao. Mino fa dia hazava amintsika rehetra ny makasika ny gezany zay teto Tomasina, ny fepetra ndraisina, ny tsara ho fantatra makasika izay. Atombotsika avy tany angamba ny fandaharana todika any amin'ny Andriamatoa lehibe ny filiovana ny fanontaniana voalohany mipetraka ny fahafolo ny volana febroary taona 2024 sy ny aliny raika amby folo ihany koa tafiditra tao anatiny zay rehetra zay raika amby folo ny volana febroary gezany nalaza amin'izao fotoana izao ary fantatra fa nametraka takaitra lehibe ho an'ity district ny Tomasina na ny faritra Atsinanana mihitsy tao anatin'izay rehetra izay nanahoana ny fahitanareo ny fiantraikany izany rivo-doza izany nanahoana ihany koa nefa ny tantanana izany ho anareo tompona andraikitra ity fotona. Ny voalohany aloha dia miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra izay manaraka ny télévision malagasy amin'izao fandaharana manokana izao marina tokoa fa 5 volana katroka izay ny fahafolo ny volana febroary taona 2024 no nigadona teto Toamasina sy ny manodidina rehetra ka nakasika ny ampahany ihany koa tamin'ny district ny Toamasina faharoa ny cyclone gezany tena ataontsika hoe andro nampahory ny vahoaka ny Toamasina tokoa sy ny tanàna ny Toamasina iray manontolo sy ireo commune maromaro tao anatin'ny district ny Toamasina faharoa ny fandalovan'ny gezany satria raha ny tombana tamin'io taoriana ny fandalovan'ny gezany dia nahatratra hatrany amin'ny mihoatra ny 20 isan-jato ny faharavana nahazo ny tanàna ny Toamasina sy ireo commune manodidina ao anatin'ny district ny Toamasina faharoa. Raha izay toejava-nisy izay ndray andro taorianany nandalovan'ny cyclone gezany zany hoe ny faha 12 ny volana febroary dia nahatsapana faharavana fahasimbana ary azo lazaina hoe voakasika ny akamaroan'ny vahoaka rehetra tato anatin'ny tanànan'ny Toamasina izay mandrafitra ny district ny Toamasina voalohany zany sy ireo ampahany maro tamin'ny commune tao anatin'ny district ny Toamasina faharoa. Tsara ho marihana fa
ny fahasivy ny volana febroary, zany hoe ndray andro mialohany nahatongavan'ny cyclone dia tonga teto ny filohan'ny fanavaozana ny République ny Madagasikara, ny colonel Mikael Randrenirina. Hitany amin'ny antsipiriany ny zavatra rehetra, ny tranga teto Toamasina, ny ainany niaraka tamin'ny vahoaka malagasy rehetra, ny cyclone sy ny rivotra, ny orana ny arahana ny aina teto. Ny apitso maraina ny faraiky ambin'ny folo ny volana ny apitson'ny cyclone zany tamin'ny faraiky ambin'ny folo ny volana febroary dia efa nanao fidinana ifotony ny tenany niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra maro teto Toamasina. Iny ataoko hoe fiainan'ny filohan'ny fanavaozana ny République izay tompon'andraikitra voalohany eto amin'ny firenena dia endrika anankiray aloha nanomezana hery ny vahoaka teto Toamasina. Zany hoe na teo ara ny fahavoazana dia nanana fahatokisana ny olona satria ny filoham-panjakana no niaraka ny aina sy ny ombom-po tamin'ny vahoaka teto. Dia teo ny fahalehibiazan'ny ataontsika hoe fahavoazana fa araky ny lazaiko teo ny fahitan'ny filohan'ny fanavaozana ny République ny zava-misy teto Toamasina dia napalaky ny fanampiana sy ny fanohanana ny mponina ka nahafahany ataoko hoe namaly faran'izay aingana ny fahavoazana vokatry ny cyclone. Reto misy zavatra vitsivitsy tena hoe tsara tsipihana tamin'ny fitantanana ny nivona voajanahary iny. Voalohany indrindra aloha dia ny BNGRC fohy be mihitsy no tonga nanome tantsoroka tamin'ilay ataontsika hoe réponse d'urgence. Zany hoe ny fitantanana zany ny loza voajanahary teto Toamasina tao aoriana ngezany tsy hoe 3 andro 4 andro 5 andro fa ny andro mialohan'ny cyclone dia efa nipetraka teto avokoa ny ataontsika hoe rafitra isan-karazany nentina ny atrehana ny loza. Anisan'izay ny fahatongavan'ny ekipa matanjaky ny BNGRC fohy be. Mazava ho azy zany fa raha ataontsika hoe eo amin'ny lafin'ny fahaiza-manao sy ny traikefa fitantanana ny loza dia nanodidina ny tompon'andraikitra taty an-toerana ny mpitantana voalohany ny loza voajanahary. Vokatr'izay ilay ataoko hoe fahatongavan'ny filohan'ny fanavaozana ny République teto an-toerana, ny BNGRC fohy be taty an-toerana dia nanaraka an'izay koa ny famaliana sy ny andro maro ny réponse d'urgence fa teo no eo satria efa anisan'ilay ataontsika hoe stock de prépositionnement taty amin'ny BNGRC dia afaka nanampy ny vahoaka avy hatrany ny fitondram-panjakana. Zava-dehibe zay. Ny arahantsika nahita ihany koa nefany fa tena tsy nipetraka intsony ny famaritana ny atao hoe traboina. Satria raha ny tena marina ny atao hoe traboina dia ireo olona niaran'ny rivodoza na nitondra-drano ataontsika hoe amin'ny ankapobeny ny voina voajanahary ka mipetraka any amin'ny toerana natokana ho an'izy ireny mba ahafahana miaro azy sy mametraka azy vonjomaika. Satria ny olona rehetra tato anatin'ny distriktan'ny Toamasina voalohany sy Toamasina faharoa amin'ny ampahany betsaka no traboina tsy afaka nampidirina tany amin'ireny centre d'hébergement ireny tsony zany ny olona fa samy niafy tany amin'ny toerana nisy an'izareo avy kanefa traboina tokoa ry zareo. Noho izany betsaka lavitra noho ny ataontsika hoe fanombanana ny isan'ny traboina. Mila koa zany ataontsika hoe moyen betsaka kokoa no nefa niomanana. Tiako horesahana ihany koa ankoatran'izay fihetsika ataontsika hoe aingana nataon'ny fitondram-panjakana izay dia namaly faran'izay aingana koa ireo mpiara-miombonantoka tamintsika. Ny ankamaroan'ny mpiara-miombonantoka dia tonga teto an-toerana avokoa ny herinandro voalohan'ny fahatongavan'ny cyclone. Zany hoe iny herinandro voalohany iny dia efa teto daholo izy ireo samy mitondra ny anjara birikiny
teo amin'ny fanoanana ny mponiny Tomasina ao anatin'le ataontsika hoe réponse d'urgence na ny famaliana ny amehana aloha zay niompana tamin'ny sakafo ny fanomezana vola ahafahan'ny olona mividy sakafo ihany koa ho an'izay afaka manao an'izay na teo amin'ny fanadiovana ny tanàna. Ireo zany ataoko hoe tena tafiditra anatin'le ataontsika hoe réponse d'urgence zay natao. Rehefa taty aoriana eo amin'ny fanatsarana foana ny rafitra fitantanana ny loza voajanahary ohatran'ireny sy nanokana ho an'ny Tomasina noho ny alehiben'ny loza dia nametraka rafitra manokana ny fitondram-panjakana mba ahafahantsika mandrindra amin'ny akapobeany ny asa izay atao teto. Zay no nametrahana n'le centre opérationnel zay no amafisina sy no atevenina tamin'ny alalan'ireo mpitandro ny filaminana maro izay tonga teto amintsika, ary io no tsara homariana fa nahafahana ny fe ny filaminam-bahoaka sy ireo asa maika teto Tomasina dia efa mihoatry ny arivo nisan'ny mpitandro ny filaminana nalefa ny fitondram-panjakana Foibe nakatia Tomasina nanampy, ary hita ny ataontsika hoe fandrindrana ny asa sy ny filana fampiasana n'ireo mpitandro ny filaminana ireo teo amin'ny famerenana amin'laoniny an'ireo asa maika tsy maintsy natao teto Tomasina. Raha akapoka anankiray dia nisy fiantanana sy firaisan-kina ary indrindraindrindra ataoko hoe fiarah-mientana teo amin'ny mpiantsehatra rehetra ny famaliana mivantana ny teo amin'iny fahavoazana nateraky ny gezaniny, ary eto ny tenako dia mahatsapa fa mirindra sy ny lamina ny fandaminana rehetra teo amin'ny ataoko hoe famaliana mivantana an'izay réponse d'urgence na nentin'ny fitondram-panjakana izay. Na dia teo ara ny asa maro izay natao tamin'ny réponse d'urgence ny resahako dia ireto ny zavatra tsapa. Betsaka dia betsaka ny fandaniana nataon'ny fitondram-panjakana sy ireo mpiara-miompona antoka anoanana ny mponiny Tomasina. Matetika eny ny hoe izahay dia mbola tsy voakasiky ny fanampiana hatreto, izahay dia mbola tsy afa-po tamin'ny fanampiana. Ny antony dia araky ny resahako teo hoe nahakasika ny akamaroan'ny mponina satria efa manetsiny ane ny olona voakasiky ny cyclone gezanie, dia noho ny abetsaky ny olona voakasika zany dia mety tsy hoary afa-po avokoa ny olona, fa raha niezaka natao dia misy solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto Tomasina voalohany, honorable Roland Ratsiraka zay niaina cyclone maro teto Tomasina dia nanamafy ary niteny fa tsy mbola nisy ataontsika hoe famaliana ny cyclone tsara ohatrany tamin'ity gezany ity ary nipaka tany amin'ny vahoaka. Izay ngamba no ataoko hoe famitinana ny vokatry ny asa rehetra nataon'ny fitondram-panjakana sy ireo mpiara-miombona antoka taty Tomasina tamin'ny réponse d'urgence. Ny antsiprieny araky ny teneniko teo hoe ny avy eo amin'ny BNGRC mihitsy Foibe mihitsy no tonga taty nanome tantsoroka ny mpitantana taty toerana, dia everiko fa ry zareo ao anivon'ny BNGRC zany no tena mahita ny antsiprieny mikasika an'ireo le hoe fanampiana sy fanoanana nandritry ny fahamehana taoriana ny cyclone iny. Ya, mankasitraka Andriamato préfet, Andriamato tale général ny BNGRC reny ny zavatra nisy teto Tomasina nambarina Andriamato préfet. Andiko antaninanao nanahoana ny fomba nitantanana ny vanim-potoana fahavaratra raha tamin'ity taom-pahavaratra ty manerana Madagasikara aloha tiako resahana sarotra sa mafy sa nanahoana lisy tamin'ny akapen'ny tompoko. Miarabanareo mirahalahy dia mes devoirs mon général miaraba sady manaja Andriamato préfet ny Tomasina
miarabantsika rehetrarehetra ny atokantrano any manaraka n'izao fandarana manokana eto amin'ny TVM Madagasikara izao. Raha mikasika ny fitantanana ny loza sy ny tandinin-doza indrindra ny taopahavaratra 5 resahako amin'ny akabobeny angambany fa ny teny resahantsika dia gezany satria tsika aty Toamasina dia gezany no ifatohantsika bebe kokoa fa mba afahatarana atsika rehetrarehetra ny atao hoe bilan ny taopahavaratra 5 nisy andro ratsy maromaro ary nisy ny tena nisongadina dia ny cyclone anankiroa dia fitia zay niditra tany amin'ny ilany andrefany Madagasikara vao amin'ny canal de Mozambique dia gezany moa raha malala niditra teto an-tampon-tanànan'ny Toamasina tamin'ny 10 ny volana febroary taona 2024. Raha ny atao zay hoe zay bilan resahan'izay raha ho an'ny Madagasikara ray manontolo dia nisy 90 ny olona maty 13 no tsy hitapopoka 7 no naratra ary nisan'ny ireo tokantrano trabona dia nisy hatrany amin'ny 7 sy 3 ary ireo trano fonenana simba dia nisy tany amin'ny 7 sy 7 izay ho an'ny Madagasikara amin'ny akapobeny fa eto Toamasina tsika ny vokatra ny fandalovan'ngezany teto Toamasina no resahantsika dia ny atao hoe nisan'ny trabona ny tokantrano trabona teto amin'ny Toamasina voalohany Toamasina faharoa Ambatondrazaka Brickaville Moramanga Amparafaravola dia nisy tany amin'ny 90 sy 300 sy 9 sy 1 ny tokantrano trabona. Raha efa natsidika Andriamatoa préfet teo fa nisy fahavoazana hatrany amin'ny 900 tany raha ny teto Toamasina no resahana dia nisy tao anatin'izay 90 tsitsy zay dia ny 12 amin'ireo ny maty azafady dia teto Toamasina avokoa zany nisy maty 12 teto Toamasina lay tsy hitapopoka era Madagasikara le 13 dia teto Toamasina avokoa no nisy an'izay 13 zay dia nisy tany amin'ny 700 tany ny naratra dia nisy ireo tokantrano rava dia nisy tany amin'ny 10 sy 900 sy 3 sy 4 tany. Raha izay dia mamela ianareo ho anao atao hoe fampitahana raha ohatra ka samy cyclone tropical intense igezania tamin'ny février 2024 sy 4 dia nisy batsiray cyclone natadidy an'izany nga mantsika rehetrarehetra tamin'ny 2024 sy 4 tany amin'ny volana janoary tany hoany dia raha ho an'ny batsiray ny olona maty dia 220 ho an'ny gezania 250 izany hoe raha Toamasina ny resahana fa raha Madagasikara ray manontolo izany dia 90 raha ny tsy hitapopoka dia tamin'ny batsiray tsy nisy fa tamin'ny gezania nisy 13 ny ménage tokantrano trabona tamin'izany dia 5 sy 700 sy 3 tany hoany raha efa nilazaiko teo ny ho an'ny gezania dia nisy teo amin'ny 90 sy 300 sy 9 sy 1 teo zany izany zany dia azo ampitahana hoe raha samy cyclone intense tropical intense i batsiray sy gezania dia raha ny olona maty dia maro tamin'ny batsiray noho ny gezania inona ny antony amin'ny mahabeany jersey-ny tena ary mpitatana voalohany an'izany brao zany dia azo lazaina zany fa tsara izay ngamba ny azo ilazana azy tsara kokoa ny fanomanana tamin'ny fahatongavan'ny gezania
no ny batsiray tsy hoe tsy nisy fanomanana tamin'ny batsiray fa raha le impacta zany mialatsiny am'ilay teny vahiny dia vitsy kokoa no maty satria io zany maridrefy anankiray hoentina hijerena hoe nanahoana ny fanomanana zay zany de azo lazaina fa tany amin'ny fiomanana matetika manko ny olona mieritreritra ny zambeanjerse zany de hoe fizarahana sakafo fizarahana tanto fotsiny no ataony fa raha ny cycle ny fitantanana ny loza sy ny tandinin-doza dia miainga hatrany amin'ny fanomanana izy io de raha tao amin'ny fanomanana zany ny resahana zany hoe ny telo volana meloa raha ny taona 5 sy 4 sy 4 ny resahantsika dia tany amin'ny volana oktobra tany zany na septambra de efa niomana ny BNGRC tao arina ny famoahany zareo ao amin'ny météo no vinavina ny taopahavaratra 5 sy 4 sy 4 de efa niomana ny BNGRC tamin'ny alalany reny fanavaozana na fanaovana misazoro an'ireny plan de contingence maro isan-karazany any anivon'ny préfecture eny amin'ny district any anivon'ny commune teo ihany koa ny atao hoe ireny atrikasa maro isan-karazany ahafahana manentana ny olona mifampizara mba tsy tenenako hoe mampianatra mifampianatra mifampizara amin'izany fitantanana ny loza sy ny tandinin-doza zany hoe inona ny tokony atao raha misy loza voajanary tonga ao amina toerana anankiray de eo ihany koa ny fanamafisana ny fahaiza-manao na le hoe renforcement de capacité ho an'ny mpietsehatra rehetrarehetra manomboka ao amin'ny teknisianina BNGRC dia ireo any fotony izay rehetrarehetra zay zany ny azo amaritana fa ny paka tany amin'ny raha tamatavy nresantsika ny paka tany amin'ny poniny tamatavy izay fiomanana melo zay tsy nahitantsika na samy misy cyclone tropical intense mitovy batsiray sy gezania vitsy kokoa no maty tamin'ny gezania raha ny atao hoe famonjena an'ireo mpiarabelona amitsika dia na lay amin'ny teny mahazatra hoe imoko cycle anankiray koa zany io de ny réponse aux urgences zany dia nisy tany amin'ny manodidina ny 700 raha ny marimarina kokoa 2 sy 700 tonne tany ny vary ny zaraina teto Tomasina voalohany Tomasina faharoa Ambatondrazaka Moramanga ary Brickaville sy Aparafaravola raha ny voamaina nentina tamin'izany de nisy tany amin'ny 1 tonne tany ny menaka dia nisy tany amin'ny 9 litatra tany izany hoe tsy te ny tena tsy hoe ampisongadina anataremarika fa azo lazaina fa araka ny teniny Andriamatoa préfet teo dia nanao ny fitondram-panjakana tamin'ny famonjena nyreny olony reny tao arina nanomboka tamin'ny fa 1 amin'ny volana febroary ka taty amin'ny faraparan'ny volana mea 20 sy 20 tatika mavonjanona akoatran'izay dia nisy tolona maromaro nomen'ny fitondram-panjakana eo mety miteny ny olona hoe tokony zaraina isa-tokantrano io fa io moa de nisy fandaminana tamin'ny alala ny fametrahana n'lay centre opérationnel teto dia nisy tany amin'ny Rayal tolona tany no natolotry ny BNGRC ho an'ny trabona teto Tomasina ary teo amin'ny fanadiovana ny tanànan'ny Tomasina de nisy tany amin'ny eo amin'ny 500 sy 1 sy Rayal litatra tany ny solika nomena ny commune urbaine ny Tomasina zay nampiasain'ireo mitodika manokana moa mitena any amin'ireo le FDS efa natsidiky préfet teo maro ny force de l'ordre tonga teto ny miaramila ny gendarme ny polisy nitondra tahatsoroka ho an'ny mponiny Tomasina de ry zareo anisany nanampy be da be tamin'ny fanadiovana ny Tomasina dia izay ny anton'ireny atao hoe fanomezana n'ireny solika ireny akoatran'izay dia nisy ihany koa nataon'ny force de l'ordre na ny teto atoerana zany na ny avy any Antananarivo moa ny akamaroan'izy ireo de nisy koa ny fizarana an'ireny rano fisotro nisy fizarana an'ireny labasy
na tante reny nirahana tamin'ny centre opérationnel eto zany rehefa miresaka tsy miresaka tsony BNGRC satria activité BNGRC no retsapy fa tsy activité BNGRC tsony fa activité amin'ny centre opérationnel zany hoe fiarahamientany Tomasina iray manontolo tamin'ireny famonjena an'ireny olona trabona ireny raha hoan'ny mpiara-mombonantoka dia efa natsidika andriamatoa préfet teo fa ny apitsony ny trangan'ny anatin'ny dirany Gezania dia efa teto atoerana daholy ny akamarony ny mpiara-mombonantoka rehetrarehetra inga mantsotany saiko hoe satria sao dia misy latsaka fa izy io moa zany dia efa misy par secteur natao amin'ny teny vahiny hoe cluster dia ho an'ny ataoko hoe amin'ny ankapobeny resaka ho an'ny abri zany dia nisy tany amin'ny 10,000 valonjato sy 10,000 ny tokatrano ny sitraka nyreny kit abri reny tranolay ireny labasy azy efa niresahana teo dia teo ihany koa ny fanomezana asan'ny mpiara-mombonantoka nyresahako eto dia eo any koa ireo akoatra nylay efa-150 taona ny fitondram-panjakana dia ny zara ihany koa zareo ireo vivre akoatran'ireo zany da tany amin'ny ny olona nysitraka an'izany dia nisy tany amin'ny 9,000 sy ray alina mahery tany ary nisy an'ireny le fizarana vola niararitaka mbanareo reny zay atao hoe nampimenimenina satria tsy mitovy raha misy mo fotoana iverina kely amin'izay ihany tsika ao anatin'izay satria nisy tany amin'ny 770 sy 2,000 sy ray alina sy 2 hetsy ny tokatrano ny sitraka an'izany fizarana vola izany eo nareo mety hiteny hoe maninona no ohatrany mihoatra kely le chiffre satria tafiditra hatramin'ny relèvement izy io zay cycle anankiray ihany koa zay misy ny préparation misy ny réponse dia misy ny relèvement dia io zany tonga hatrany amin'ny relèvement izay nataon'ireo mpiara-mombonantoka ireo dia tao amin'ny moyen de subsistance fizarana an'ireny masomboly sy ny anisakarazan'ireny dia nisy any amin'ny 2,000 ny tokatrano sitraka an'izany raha hoan'ny teo amin'ny sehatry ny fiompiana dia nisy tany amin'ny 1,000 tany menazy ny resahako eto dia raha ny sehatry ny jontsika moa temoron-dranomasina dia nisy tany amin'ny 300 ireo tokatrano ny sitraka an'izany fanampiana izany izay nomen'ireo mpiara-mombonantoka dia raha ny rano fisotro madio dia maro no ny atsehatra tamin'izany akoatran'ireo secteur nanao an'izany dia hitatsika nisy miaramila frantsay tonga teto nanao an'izany fizarana rano fisotro madio zany hitatsika ihany koa nga mandreny citerne ny BNGRC reny nanao an'izany dia nisy tany amin'ny 900 tany nytokatrano misitraka an'izany dia nisy an'ireny le atao hoe kit wash mialatsiny amin'le teny vahiny reny koveta zinga sy ny foentina mikarakara amina fisotroana rano sy fatsakan'ireny dia nisy kit wash tany amin'ny 9,000 tany no nyzaraina dia misy koa ny fidiovana zay nisy tany amin'ny ray alina mahery tany raha ny tokatrano sitraka an'izany izany rehetrarehetra zany dia mbola ho avy moa tsika moa ao anatina fandarana manokana ohatran'izao fa efa manao ny bilan ny BNGRC amin'izao fotoan'izao eo moa mety mbola misy teny hoe maninona no efa 5 volana ty afara mbola hoe hanao bilan ny BNGRC fa hitatsika amin'izao fotoan'izao ary mbola misy fanampiana tonga ihany ao amin'ny BNGRC tonga ihany eto Madagasikara mety hoe bilan parcelle no atao fa tsy maintsy ho avy izay bilan général mikasika ny fitantanana ny Gezania teto Tomasina izay raha ho an'ny teo amin'ny santé zany dia nisy tany amin'ny 2 alina mahery tany no sitraka an'izany ny olona fitsaboana maimaimpoana nataon'zareo tao amin'ny fahasalamana teo ihany koa ny fametrahana an'ireny le klinika mobile ireny zay nisy 320 hitatsika teto Tomasina zay nahita an'izany dia teo ihany koa fametrahana an'ireny fanarahana
le sutena surveillance na fiparitahany reny valana retina ireny dia nisy 9 nataony partenaire na mpiara-mombonantoka tonga teto tsara ihany manamarika fa aoarinany fandalovany reny rivodoza moa ny resantsika eto sy ny tondradrano reny dia efa miomana sahady isika rehetrarehetra indrindra ny BNGC amin'ny tsy fanjari-tsakafo io zany efa manomboka hita amin'ny alalan'ilay IPC ozy izy ny teny vahiny dia io dia fitaovana iraisam-pirenena ampiasaina amin'ny fanadiadiana ny fanombanana nyreny amafy ny tsy fanjari-tsakafo sy ny tsy fampitsakafo reny io ngambany ny insécurité alimentaire sy ny atao hoe malnutrition zavatra roa samy hafa zany fa tsy eto angambany tsika no ivalapatra amin'izay fa izay rehetrarehetra zay zany dia hita ao anatin'io IPC io dia eto zany zao tsika dia efa miomana sy indrindrandrindra ho an'ny Tomasina faharoa afaka 3 volana amin'izao zany dia efa mety ho tonga amin'izay tsy fanjari-tsakafo zay mety ataoko hoe manazava fohifohy an'le tsy fanjari-tsakafo dia tsy hoe ny sakafony tsy misy fa le fahefan'le olona ividy sakafo mihitsy noho ny faharavany ny atao hoe ny fitadiavany andavanandro tsy mety tafarina mihitsy izy dia misy zay fiatraikany any amin'ny fahefamividy isaky ny tokantrano ohatra fotsiny zay amin'ilay atao hoe tsy fanjari-tsakafo malnutrition mazava ho azy dia ny tsy fampiny ireo karazana vitamine sy ny énergie rehetrarehetra ao anatin'izay raha ny atao hoe ny don voaray ho an'ny Tomasina dia nisy tany amin'ny alongamany mialatsiny ataoko amin'ny teny vahiny mba tsy ifamadika lay tarehimarika rehefa avy eo dia hoe ohatrinona marina le vola satria ty vola ty koa dia napisy resa be teto amin'ny fitantanana an'izany fanampiana sy ny fizarana fanampiana teto Tomasina zao fa tsetsatsetsaritraritra ihany ny lazako hoe ny fanampiana raha misy ny mpiara-mombonantoka manonona sorabola ohatra hoe zay ame an'izao amin'ny alalan'ry ataoko hoe maromaro izy ireo fa tsy ho teneniko eto iny akory tsy hoe vola nomeny zay manko nandrasantsika hoe iny fa ame vola anareo dia iny fa tonga ny vola alainao amin'ny banque na hoentina mialatsiny ataoko sangisangy hoe hoentina migony le vola dia zaraina fa ireny amin'ny alalan'ny tetikasa no izarana an'ireny vola ireny ohatra zany anaovana an'ireny cash transfert reny raha anaovana fanarenana ohatra dia tsy maintsy misy projet na tetikasa araka ny teneniko teo iarahany ireo mpiara-mombonantoka na malala-tanana manao an'izay fa tsy hoe tonga izy dia hitondra vola dia izara vola zay ka mantsara ihany manamarika an'izay satria raha ohatra misy firenena anankiray zao nanonona hoe ame sorabola nitonona mihitsy le sorabola dia iny mbola mivory ny itsika malagasy mbola mandrindra hoe ampiasaina amin'inona izay vola zay izany hoe misy afika amin'ny ministère ny gouvernementa mihitsy raha izay nga manilazana azy any mandinika ny ampiasana nyzany vola zany fa tsy hoe manonona le firenena ame an'izao dia hoe iny le vola fa tonga dia aiza le vola ozytsika tao anatin'ireny atao hoe fitantanana io moa tsy fanomezantsiny satria marary ihany zany hoe niarana trabony zany dia ataoko hoe normal ihany le fietsika ho atsika mpiray-tandrazana raha sarotiny amin'izany fampiasana sy fitantanana an'ireny fanampiana reny fa raha ataoko hoe ny vola azon'ny BNGC zay misy nahita an'izany angamantsika teto amin'ny centre opérationnel teto Tomasina nisy Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny République Madagasikara mihitsy na ame vola tao amin'ny centre opérationnel nentina atao hoe nanampy tamin'ny fanodinana an'ireny centre opérationnel ireny na amin'ny alalan'ny solika iny moa zany araka ny teniko teo mbola ho avy ny bilan amin'izany fa nizy na ame vola ny filohan'ny fanavaozana ny République Madagasikara teo ihany koa ireo olotsotra
sy privé voatatana dolo zany ao amin'ny BNJRC zay namme vola ihany koa zay tonga tany amin'ny teo koa ny ireo opérateur pétrolier dia namme vola ihany koa karaha izay vola azony BNJRC tamindreo malala tanana no resahako dia teo ihany koa araka ny teneniko teo ny filohan'ny fanavaozana ny République Madagascar dia ireo opérateur pétrolier dia nisy tany amin'ny 1,831,800,000 ariary tany manodidina an'izay ny vola azo izay araka ny teniko hoe any amin'ny farantsika tsy hoe amin'ny faran'ity fandaranyity akory fa mbola ho avy ny fotoana anaovan'ny BNJRC an'izay bilan général izay ahafahany vahoaka rehetrarehetra mitovy ny amin'ny vaovao rehetrarehetra mikasika ny gezany raha ho an'ireo malala tanana ireo donateur dia nisy tany amin'ny 17 no namme io ngambany tsy resahako hoe inona daholo no nomeny satria maro be le article na ny manambatambatra azy ary mbola tsarotsarotro ohatrany hoe nisy namme mialatsiny ohatrany hoe namme sira namme afokasika namme vary dia maro be fa ao voatatana daholo zany rehetrarehetra zany voaray atsoratra daholo fa raha ho an'ny Tomasina dia nisy tany amin'ny 70 tao anatin'le 17 io zany dia 70 no ny namme maro izy ireo misy ireo PTF misy ireo secteur privé fikambanan'ireo atao hoe ny SIM ny GEM tafiditra daholo tao anatin'izany rehetrarehetra zany nisy ny association na ONG nisy olotsotra dia tonga tao daholo ary voaray raha namme vola izy dia efa tafiditra tao anatin'ilay miliara ny teneniko teo nametana izy dia voaray ao anatin'ny fitantanan'ny BNJRC zay nalefatsika tatia Tomasina ary izay rehetrarehetra zay dia nahafahantsika hoe tonga ireo fanampin'ireo tsy nijanona hoe efa tapitra ilay cycle ny réponse ohatra fa nampidirina tany amin'ny relèvement nahita angamantsika fa maro ny olona mbola nisitraka fanampiana tao aorianany fataperan'ilay atao hoe famaliana mivantana na le réponse aux urgences ho an'ny olona tokony nisitraka an'izany dia mbola nisy indray zany le relèvement na fiarenana zany hoe ireo olona zany hoe ciblé izy io reo olona na fikambanana ohatra sekoly ireny atao hoe association an'ireny ohatrany hoe mitaiza zazak'amboty reny dia ireny indray zany mbola nijereny tao amin'ny centre opérationnel zay tsara ihany manamarika fa ny centre opérationnel dia taty mois de mai mihitsy rehefa tonga ny unité de coordination pour la reconstruction ny Tamatavy nivadika ho an'izay io centre opérationnel io fa io dia mbola tao foana io centre opérationnel io dia mbola tao amin'ny centre opérationnel zany mbola nanao an'izay fa nadiadiana hoe iza ny tokony mbola hita fa mare fa tsy tafarina ny tokantrano na ireo fikambanana araka ny teneniko teo dia nanaovana n'ilay atao hoe réponse ciblée zay nisy tato anatin'ny région anankiroa zany dia Aloatra Mangoro sy Atsinanana dia nisy district efatra ny sitraka an'izany dia nisy teo amin'ny tokantrano 900 sy 10,000 teo no nahazo an'izay relèvement zay mbola mandeha araka ny teneniko teo dia mieritreritsika hoe mbola misy araka ny teneniko teo mbola misy mamme hatramin'izao dia hoe tazomin'ny BNJRC izy io fa alefa aty amin'ny toerana tokony anaovana an'izany araka ny toromarika sy mifangatahany ireo mpanome dia aty Tomasina aloha hatreto no akamaroan'ireo entana ireo dia nisy tao anatin'izay zany raha fitinana tsotsotra le zavatra nomena satria be da be nisy namme an'ireny matériaux de construction tao renichement nisy namme an'ireny kitwash reny tao nisy maro fa amin'ny ankapobeny dia sakafo dia teo ihany koa izay ren'le atao hoe non vivre
dia nisy any koa araka ny teniko teo matériaux de construction izay ireny tsy raha miverina kely amin'ny matériaux de construction tsy hoe ny BNGRC nandeha nizarany reny nakany amin'ny carreau nakany amin'ny fokotany fa fandaminana atao amin'ny CO daholy dia teo nisy an'ireny fidy angamba nitatsika tatia ny fikambanana isan-karazany tsy ilaza fa tsy teny amin'ny université Thomasiny reny zay anisan'ny sitraka an'izany fanampiana izany taoriana ny fandalovany reny gizany ireny izay angambany ny amin'ny ankapobeny ny atao hoe ny asa nataon'ny BNGRC tatia nanomboka tamin'ny faharaiky ambin'ny folony tsy mifaraiky ambin'ny folo ary satria araky ny tenako teo fa nisy vinavinana rehefa ny météo dia ny BNGRC mialohan'izay dia efa nametraka n'ilay koa hoe prépositionnement le vivre mialohan'ny fandalovany cyclone zay arakaraky ny vinavina avoakany tao amin'ndrareo tao amin'ny météo dia nisy vivre napetraka teto Thomasina voalohany mazava ho azy nisy vivre sy non vivre le matériel de secours zay napetraka BNGRC tatsy amin'ny district akaikitsika tatsy Fianarivesta nisy ihany koa tany Vatomandry nisy tany Vavatenina nisy tany Sainte-Marie dia zay lalana eritreretin'ny toerana district moa fa tsy lalana ny eritreretina andalovan'ny Jezania dia nametrahana mandrapatonga mivoaka fantatritsika moa mivoaka tany Mantirano i Jezania dia nisy vivre tany afaka zany iatsotsika an'ireo tompona andraikitra solotena mpanjakana any atoerana izany rehetrarehetra zany fa tia moa Thomasina no nyresahana dia tsy nresantsika fa tsara ihany fantatry ny vahoaka malagasy izany rehetrarehetra ya makasitraka Andriamatoa le général misy fanontaniana somary manitikitika ana mihitsy eto andresahanao hoe nisy fanitso ray alina eto zareo avy eo amin'ny centre personnel Andriamatoa préfet asa ianao afaka mimaly be dia be ny vahoaka ny Thomasina ny teny hoe lay fomba nizarana n'ilay fanitso na ny taolina no somary nanahirakirana misy ary ny teny mihitsy hoe raha vao aloha ny tranonareo rehefa vita le trano dia raha vao aloha amboary ny lohatrano dia rehefa vita ny lohatrano dia mametaka ny taolina amin'izay kinanjo ny taolina tsy tonga ny lohatrano mipetraka ho azy teo mitaraina le vahoaka nanahoana marina fomba nanatanterana izay zavatra zay tompoko ny mikasika ny fanitso aloha zany no zaraina dia ataoko hoe zaraiko anankiroa mazava tsara ny ampahany voalohany tao anatin'le famaliana fahamehana tamin'ny fahamehana zany dia nahazo toromarika ny teo anivon'ny CO ny anao lahara-pahamehana ny fanarenana aloha ny ataoko hoe tranom-panjakana indrindraindrindra ny fampianarana sy ny teo anivon'ny ny trano sekoly zany sy ny teo anivon'ny fahasalamana ireo taolina rehetra izay nentin'ny BNGRC dia tsy nisy nentina nandeha nakany amin'ny atao hoe zany hoe isan-tokantrano fa natao manokana anarenana an'ireo fotodrafitrasa iombonana izay ny hôpitaly sy ny sekoly tafiditra ao anatiny zany ny université no natao lahara-pahamehana araky ny toromarika ny filohan'ny fanavaozana ny république mazava ho azy zany fa ny olona mieritreritra hoe misy taolina tonga dia hoe tokony ho zaraina amin'ny isan-tokantrano kanefa ny fanapahana natao tao anivon'ny CO zany dia nanao lahara-pahamehana an'ireny fotodrafitrasa ilain'ny mponina andavanandro reny aloha taty aoriana efa taty anatin'ny ataontsika hoe fiarenana indray zany no nanapa-kevitra indray ny fitondram-panjakana miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka ny hitondra fanampiana ny vahoaka amin'izay amin'ny fanamboarana ny trano ny tsirairay avy tamin'ny alalan'ny tetikasa notoanany banky iraisam-pirenena vola zany ary notantanana teo anivon'ny FID dia eo zany no mila fandaminana satria manaraka n'le ataontsika hoe fepetra isan-karazany ataon'ny FID ny fitsinjarana andreny manomboka hatrany amin'ny fitadiavana ny olona le ataontsika hoe ciblage zany ny olona zay tokony hisitraka ny fanampiana
ary eo ihany koa ireo fepetra isan-karazany azahoana n'le fanampiana satria tsy ho azo atao mihitsiny kosa aloha ny hoe izaran'le fanitso any amin'ny olona tsirairay avy any de aveo a tsy tonga eo am'le fanamboarana an'le trano satria ny tanjontsika de ny hoe mba ho tafarina ny tranony olona zay marefo a kanefa ny simba ny cyclone ny toeram-ponenany am'izao fotoan'izao zany mbola mitoy io fanomezana ny vahoaka ny tolona avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny fidy io noho izany dia zaraina ihany zany reo zavatra anankiroa reo satria natonga fisalasalana teo amin'ny olona ny zavatra apetraka foana tamin'ny fitatanana ny fanampiana rehetra sy ny fanoanana nataon'ny fitondram-panjakana sy ireo mpiara-miombonantoka dia ny mangarahara aloha voalohany indrindra fa ny faharoa koa de ny hoe mba hipaka any am'ireo olona tokony hisitraka azy ny fanampiana izay ataontsika hoe fitsipika anankiroa zay a de tena narahana tsaka sy andavany fa araky ny teneniko tary ambolohan'ny tary hoe tena ny teram-pahavoazana lehibe teo amin'ny mponin'ny Toamasina sy ny tanànan'ny Toamasina ny Gezany hany ka maika daholo ny olona te ahazo fanampiana sy fanoanana io nefa tsy maintsy mandeha amin'ny antsipiriany ny fitantanana an'le izy a de ataoko hoe zany hoe ny fahamaizan'ny olona sy ny fanarahana an'ireo fepetra isan-karazan'ireo a de tsy maintsy narindra sy nalamina tena tonga satria jerentsika tsara teo amin'ny fanampiana ara-tsakafo ohatra ray andro atao arinan'ny cyclone iny a na ny sakafo teto Toamasina teto tena nanahirana raha tsy nisy ireny fanampiana nentin'ny fitondram-panjakana reny tamin'ny alalan'le réponse aux urgences resahana teo a de mino aho fa mety nanahirana ary matoa mbola laminy Toamasina de ndikan'izany a nirindra le fanampiana sy fanoanana na ahafahan'ny olona ny verina tsy kelikely amin'ny fiainany andavanandro ivadika ato amin'ny général Ramasy atsika tao reny lay nanaovana ny réponse aux urgences teto Toamasina dia nirahana nalala ary tamin'ny fomba ofisialy nametrahana anao eo anivon'ilay UCR ny filohan'ny fanavaozana mihitsy ny tonga teto Toamasina tamin'izay fotoana izay ametraka an'ilay hoe paikady vaovao hanarenana any Toamasina nanomboka tamin'iny fotoana nametrahana anao iny mandra-pahatonga nyty andro anaovantsika nyty fandarana manokana ity a inona tompoko ny zavatra efa vita dia inona ihany koa no miandry satria ny olona zany mbola mahita zay mandalo aty Toamasina mbola sarotsarotra aloha raha ny anarina ny Toamasina no mifavoazana ny antraika taminy izay tena mafy ary miandrana an'izay nefa ny vahoaka izay fanarenana zay afaka firy volana na firy taona eo tsika zay va mahita fa ho tafariny ty Toamasina ity misaotra anao nametraka amin'ny fantania dia miarabantsika rehetra monsieur le préfet des MPCC nareo mirahalahy mpanao gazety ary tsika rehetra manatriketoka ary ny mpijeriny fahitalavitra marina tokoa zany ny fanarenana dia atao ohatran'ny hoe tohiny atao hoe suite logique angamba raha zay na zay anazy ao anatin'ny ny réponse d'urgence ny réponse d'urgence dia atao hoe famonjena aina ny fanarenana dia atao hoe famerenana amin'ny laoniny ny asa rehetra na ny asa-panjakana na ny fitsaboana na ny fampianarana sy ny tontolon'ny ekônomia raha zay ny azo ilazana azy napetraka Andriamatontolo filoha tokoa ny tamin'ny 6 décret mivoaka 7 mars no napetraka teto zany ny teo de coordination ny fitoeran'ny fanarenana mba andrindra ny asa rehetrarehetra fanarenana sy ny fanorenana indray ny relèvement ary indray reconstruction tsika zao dia mbola anatin'ny atao hoe relèvement araka le tanjona efa niresahako teo rehefa napetraka teto dia hoe inona ary ny tokony atao dia napetraka ny vina mazava ary efa lazaiko matetika tsy vao zao zany ny teo de coordination no manao bilan sy fanambarana amin'ny olona fa raha nandinika nareo isam-bolana zay dia karazany manao atao hoe jeritodika
miteny amin'ny vahoaka malagasy tamin'ireny communiqué na dia tamin'ny TVM sy ny fahitalavitra rehetrarehetra eny ny zavatra natao. Ary vao tamin'ny zoma farany teo sy tamin'ny lakamisy teo alohan'ny andriamatoa prime ministre sy ny filohan'ny fanavaoza izay tonga teto dia efa nanao izany. Ty androany ity zany dia karazana fanamafisana an'ilay zavatra efa nolazaina reny. Dia io ny teneniko hoe mila mijery lavitsika. Ny teninao hoe tao hoe sarotra ny fanorenana sady eny no tsy fa miakina amintsika ihany. Alohan'ny tena hoe nisy atao hoe olona niasa tany Haïti. Niaraka atao hoe tena hoe zokilahy niasa tany dia mitovitovy amin'ny zavatra nataontsika zao no nataony. Tao anatin'izany ny fanarenana dia tsy vita indray andro na mambolana fa mataona. Fa misy dingana maro samihafa zany no arahana. Tsika mila mijery lavitra araka ny teneniko teo hoe manao ny Tomasina afaka 10 taona, 10 taona zay foana no lazaiko. Dia le vina napetraka tamin'izany dia hoe mponina ny Tomasina ao anatin'ny tontolo anankiray voaro afaka miatrika ny ambana loza voajanahary. Io no anadika efa ka fantatry ny maro izy population de Tomasina résiliente dans un environnement sécurisé face aux aléas climatiques. Lavitra zay teny amin'ny toraka lavitra zany. Ny antony dia efa nazavaiko reny ihany matetika rehefa tokony fantatsika rehetra hoe ny toerana radiografika any Tomasina dia anatin'ilay hoe zone tropicale. Tena hoe périodique, cyclique ny cyclone tonga eto. Laza nisy anankiray teo nilazainy André Tale Généraly ny zavatra misy anankiray cyclone ankoatran'izy izy moa izy teo dia arak'ilay tao anatin'ny 10 taona dia nisy cyclone 5 enjana nandalo teto Tomasina miaraka amin'ny atao vokatra aterak'izany. Dia efa nipetraka izay vina zay dia hoe napetraka ny karazany hoe ahoana ary ny fomba fiasa ny principe de travail fa tokony fantatry ny mariny koa zay ary mbola tohizana satria ho lavitrezaka ny asa. Dia natao ny hoe ny tokony mazava ny objectif ho aiza mariny tsika ity ny clarté de l'objectif ary eo anao koa hoe ny fiaraha-miombona ny rehetrarehetra jeren'ilay tanjona iraisana le hoe adhésion de tous à l'objectif ary ny farany le hoe unicité de coordination la hoe tokana ny fandrindrana mba tsy hisy fifanitsahana andraikitra ary ny rehetrarehetra dia miara-mizotra makany amin'ny tanjona anankiray satria hitantsika beta be. Io le teneniko hoe samy te anao rehetrarehetra, samy te hivohy ny maha izy azy ny rehetrarehetra ao anatin'ilay fanarenana ny Tomasina. Tsara zany fa aloha izy fandrindrana. Zay mahatonga ny teny hoe lay teboka farany, lay hoe unicité de coordination tsy manakana ho an'ny tsiraray. Anao zay mba tiany atao satria na ny vahiny ara tonga. Hitantsika teo ilay partie prenante be dia be lazainy dia zay teo tsy haiko 17 sy raika 17 izy teo ny an'ny Tomasina 20 angamba ny an'ny Madagasikara ray manontolo fa anao mba hatambatra mba tena hoe isy atao hoe synergie zavatra rehetrarehetra anatin'ny fitantanana. Dia zay rehetrarehetra zay no natambatra hoe andao ary hamoaka document anankiray karazana feuille de route raha zay ny azy lazana azy. Io no atao hoe document d'orientation stratégique dia nisy liaksa fito efa lazako reny. Liaksa voalohany tamin'io dia momba ny jiro sy ny rano. Raha toka aingakaingana ihany liaksa fito io fa misy voalaza ny andriamatoa Tale Généraly sy andriamatoa préfet teo ihany le izy. Liaksa voalohany dia momba ny fanamerenana ny jiro. Raha ohatra natolotra ny tenanay tamin'ny 7 marsa ny 20 marsa dia efa nisy bilan voalohany natao satria miverina fandroany teto indray zany andriamatoa filohan'ny fanavaozana. Dia tamin'izany andro zany dia 5 isan-jato ny tany famerenana ny jiro teto Tomasina tamin'ny 21 marsa zany io. Ary io 5 isan-jato io dia ny JIRAMA irery ihany nanao azy hatreo. Mbola tsisy prestataire niditra zany teo aloha. Tena hoe ny JIRAMA ray manontolo miaraka amin'ny fanampiny ny FDS. Manao jetodika zany tsika satria karazana bilan général ihany androany na dia hoe tsy mety tsy voalaza eto daholo ny zavatra rehetrarehetra. Tena hoe nanao ny JIRAMA, nanao ny FDS zay nanaovako tamin'ny lakamisy hoe sao dia manao ririnindasa tsy tsaroana ho antsika fa mafy narenana ny Tomasina ny tsy resaka jiro fotsiny. Ary nomboka teo vao niditra ny prestataire anankisivy nanampy an'ilay JIRAMA reo ary taty amin'ny tapatapaky ny volana May taty vao tavaverina raha ny eritreretina hoe fin avril. Ny antony dia tsotra. Tao anatin'ny atao hoe fanadihadiana maro samihafa ny reconnaissance natao zany dia nisy zavatra be dia be tsy hita
noho nyle samyny koropaka daholo ny rehetrarehetra ao anatin'izany fahanterany fototra firasa maro samihafa zay tsy tafiditra tsy noraisina en compte mialatsiny am'lay fomba filaza tao anatiny nanaovana n'lay inty izy ny hoe vinavina tena marina anaovana ny fanarenana ny jiro. Tavaviana somatsara zany tamin'ity fin mai io ny abonné tamin'izany dia teo amin'ny 52 315 teo mahazo daholo reo ary ankehitriny tsika dia hoe ny abonné zany amin'ny 99,99 eo tokatran'izay ilay satria misy réclamation maro samihafa. Ankehitriny tsika dia hitondro fahasahiranana satria tsy maharaka ny tinady ny tolotra eo amin'ny famatsiana jiro. Ary eto dia mitondra ny fialan-tsiny sy ny fifonana amin'ny vahoaka ny Toamasina satria tsy tanteraka tompona andraikitra ny fanamby izay napetraky ny fanjakana taminay hoe tokony atao tamin'ny latsinainy teo ny farany délestage. Raisina izay andraikitra izay. Teny fonana ialana tsiny amin'ny vahoaka ny Toamasina ary mbola mitohy ny problème. Inona ny antony? Raha ny teny Andriamatoa voalohany fanavaozana le 13 zany hoe tamin'ny 13 juillet teo tokony farany zay satria nitondra groupe izy ny anjara ny andraikiny zany amin'ny fijozovana ny vahoaka ny Toamasina satria manana ny toerana manokana Andriamatoa voalohany ny vahoaka ny Toamasina dia nitondra groupe anankidimy izy. Sivy anampiana anomezana tosika an'izany fanatanterahana ny fanomezana ny tana Toamasina zany. Zavatra nitranga dia ity ny teny 20 jolay dia nisy câble nipoaka zay mampitohy ny famatsiana herinaratra ao amin'ny Unilec 1 sy 2 tonga any Jirama. Mizara telo eo amin'ny Unilec io. Misy ny Unilec 1 sy 2 izay misy groupe 12 ary ny Unilec 3 izay misy groupe N. Dia ny Unilec 1 2 dia poka le izy. Tsy fantatra hoe inona ny antony fa mbola anatin'ny fanadihadiana zany. Dia nanafindra azo afindra aty amin'ny Unilec 3 io fa tsy nandeha koa zany zavatra zany. Zay antony anankiray. Ny antony faharoa dia hoe misy atao hoe centrale V-stop zay eo izay mitondra 4 mégawatt. Ny eritseretiny io andeha ny Zoma. Zoma zany moa firy le 11, le 10 juillet tamina tongavan'ny filohan'ny fanavaozana teto mihitsy fa tsy velona io hatramin'izao 4 mégawatt. Ny antony faefatra angambany dia misy atao hoe AZD1 zao misy groupe anankiroa misy AZD1 izy io dia efa ao amin'ny Unilec eo fa tamin'ny octobre tamin'ny herintaona tsy nandeha ary ny AZD10 zay mitondra 3 mégawatt dia tamin'ny volana Mai teo izy io nonomboka tsy nandeha. Zay rehetrarehetra zay no mitambatra mahatonga tsy fahampiany herinaratra eto amintsika. Nefa entitra ny tenin'ny filoham-panjakana tsy maintsy averina io. Dia inona nefa natao? Nefa natao dia ny fanamboarana le câble le lazaiko hoe nipoaka sy nisy fandorona teo izay efa vitan'ny Jirama tamin'ity androany maraina ity. Ary ny Unilec amin'ny tompona andraikitra azy amin'ny famatsiana ny herinaratra dia efa tokony tonga androany ny filtre satria mana problème na filtre ny sasasasany amin'ireo groupe ireo. Zany dia misy ny ezaka ny antenaina dia atoato zay ny mba hiverina amin'ny tokony izy zany ny inty izy ny herinaratra eto amin'ny tanàna Toamasina hitanareo tsy hoe inona ny plan d'action. Misy moa zany hoe ny amehana ary efa misy ny atao hoe lavitrezaka satria raha ny enitsany nareo ny atao hoe présentation izay natao tamin'ny Zoma teo tamin'ny herin'ny androany zany dia tokony hanana amby any amin'ny 7 mégawatt teo ny tantanan'ny Toamasina tokony hanana vatsy fa io tsy maintsy tanterahana zany zay. Ary dia samy mijery akaiky izany. Misy tompona ndraiky avy any Antananarivo tena mijery akaiky mandeha isan'andro amin'izany groupe central zany ao amin'ny Unilec mijery akaiky hoe manahoana fa isan'andro dia tena mijery midina akaiky karazany nisy fiaraha-miasa eo amin'ny Unilec sy ny Jirama sy ny tompona ndraiky avy any Antananarivo na monsieur le préfet dia mijery akaiky izany tena lay dia mijery akaiky izany fa dia ho hitanareo eo fa tena hoe mijery tena hoe tsy manao mba ny zavatra zany ny fanjakana. Raha izay ny momba ny ny mampiahy ihany vahoaka ny Toamasina nge nandalo teto ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika nandeha ny jiro sy ny rano tsisy olona natao anatiny roano voalasa ny filoha verina indray le jiro tapatapaka miahy ihany ny olona so misy zavatra ambadika le izy. Io zany tsy maintsy misy fanadihadiana lalina. Raha misy ny diagnostika jerenao inona nahatonga l'explosion lay câble mipoaka teo misy koa ny fanadihadiana lalina
hoe sao dia misy antony hafa mahatonga ny tsy fatanterahana ao anatin'ny fanadiadiana ao anatin'izany tontolo zany fanadiadiana zany hatreto aloha zany a dia tsy afaka hiteny aminareo azy izy fanadiadiana rehefa tonga ny fotoana mampety azy a dia ho lazainy aminareo hoe tena zao ny antony marina akoatra ireo atao hoe lafiny teknika zay efa nilazaiko taminareo ireo be dia be mety mahatonga tsy fahatamperany inty izay tsy fahampianaratra mety ho resaka entretien figojakojana mety resaka batterie mety resaka filtre io mety resaka surcharge koa io hoe mety miasa mafy loatra le groupe azadino aminankiray fa ohatran'ny orinasa rehetrarehetra dia voadona koa ny eleka tsy mandala ny andraikiny amin'izany fa zay koa zany anisan'ny antony maro samihafa faraky ny teniko teo hoe aleo andeha milamina ny fanadiadiana amin'ny lafiny rehetrarehetra na enquête administrative na enquête ny investigation momba ny diagnostique ndreo zavatra masy na enquête ny mpiara-miasa ihany koa aloha tenenina zany tonga aloha atao mangarahara sy ny enquête zay ohatra rehetra ta hoe voakasika mivatana ny famokaran'ny herinaratra na ao amin'ny jirama na ato amin'ny Enelec zay ngamba momba ny fa tsy maintsy ampahafantarina ny vahoaka miandalana io ihany ahoana ny fizotrany raharaha amin'izay lafiny teneninao izay tsy haiko na mbola misy teneny monsieur le préfet amin'izay resaka hoe mampiany vahoaka izay ny anapiko kely fotsiny angambany a dia izay le hoe araha-maso akaiky ny fanatanterahana ny toromarika nomen'ny filohan'ny fanevoazana ny republika iny satria matoy izy ny resaka an'iny niaraka tamin'ny ministry ny angovo sy ny koranafo dia zavatra efa voadinika lalina nahoana no tsy tanteraka le izy dia tsy maintsy satria ny fitaovana rehetra tokony hanatanterahana azy efa eto Toamasina daholo groupe sivy miaraka amin'ny fanombohan'ny fanohizana amin'ny centrale tia Toamasina ny avy any Volobe dia veriko hoe zany hoe tena andraikitra zahay aty an-toerana no manara-maso akaiky ahatanteraka ny tanjona kendrena dia ny hoe tsisy délestage tsony Toamasina tsy omena tsiny ny vahoaka raha ohatra ka somary tohina tamin'ny tsy fahantanterahana iny tamin'ny alatsinainy teo ary manamafy ny ataoko hoe fialantsiny amin'ny vahoaka ny zahay tompona raikitra aty an-toerana zany hoe tsy miankina intsony amin'ny fitondram-panjakana fohy be zay efa nandray ny andraikiny ny tsy fampiny herinaratra aty Toamasina fa tena aty fotony aty zany no mila jerena akaiky ary tena manara-maso akaiky anay nioa izahay aty an-toerana amin'izao fotoana izao mety hoe afaka manome toko zany nareo hoe zany hoe io fanaraha-maso io ampahafantarina ny vahoaka rehefa fantatra inona le tena antony le fanaraha-maso atao aloha zany dia ny hoe mba tsy hisy resaka ambadika politika na sanatria sabotage no mahatonga ny tsy fampinjiro zay aloha fanaraha-maso voalohany raha ohatra moa zany ataontsika hoe machine nireo amokaratsika herinaratra reo dia tena mety misy tokoa ny olana ara-teknika raha olana ara-teknika no mahatonga ny tsy fampina dia mazava ho azy zany fa tsy maintsy vahaolana teknika ary le anticipation na le fijerena mialo fisorohana mialo an'izay mety olana ara-teknika zay no anton'le fanaraha-maso ny fanadiadiana kosa dia mandeha satria tsy maintsy mandray ny fepetra rehetra tsika mba ahafahan'ny mponiny Toamasina sitraka angovo araka ny tokony ho izy liakisa faharoa manaraka alohan'ny dirana miakisa faharoa dia tena mampatsiahy fa araka rehefa teny misy ny angovo reny dia misy ilay câble 70 kilometatra izay fandrazantsika satria misy ny centrale hydraulique voalohany any Volobe izay mbola ny jirama izay afaka tokony amea eo amin'ny 9 mégawatt latsaka kely eo io zany dia efa misy ny toko fa ho avy tsy vela le câble ary dia atoy zany câble zany efa misy efa manao an'izany ny jirama amin'izao satria efa misy ny andrin-driro ny poteau zany dia efa mipetraka ao any amin'ny 7-valopolo ao izy io dia tokony atao arak'izay aingana le izy fa afaka tena hoe ameny ny filana izay tsapa fa banga amin'izao eto amin'ny tanànan'ny Toamasina tiako mampatsiahy zany fa misy amin'ny resaka
ao anatin'izay tontolo aksa voalohan'izay any a ny lalàna ny volobe, ny fanandrana volobe a sy eo amin'ny 7 kilometatra teo piste izy io, dia iarahana teo moa andriamato chef de région ny CGHV sy ny région zany nanao an'izy io a, ary efa tokony anomboka tsy ho ela sy anamora ihany koa zany a ny fanamboarana izay centrale hydraulique voalohany ao volobe zay. Izay ny amin'iny fa raha sitrakareo dia hiditra amin'ny aksafaroa totsika vetivety ihany satria maro lafy miasa ao anatin'izany aksafaroa zany. Ny aksafaroa moa dia momba ny fahasalamana. Voakasika daholo na Tamatavy 1 na Tamatavy 2 a, fa zay moa zany no atao hoe fa misy koa any ambadika tsy any Brickaville ara dia misy koa amin'izany a, tiako tenenina dia hoe na ny hôpitaly ny Analaknina na ny hôpitaly ny Morafeno a dia misitraka zany fanamboarana zany. Be dia be zany ary betsaka ny na tsy teny afa teny chirurgie ny nino ty izy ny imagerie zay ao amin'ny Analaknina na ny bloc opératoire na ny labo izay sy ny zavatra maro samihafa misy bâtiment maro azo ny tsara angamba dia manao midina ny toerana mihitsy nareo hoe ty lay vita tao anatin'ny fanarenana eto amin'ity hôpitaly anankiroa izay manana maizay teto Tomasiny ity a. Fa ny tena homarihana koa dia maro le mpiara-mombonatoka ao anatin'izany Merci Chips, ao anatin'izany ny SPAT, ao anatin'izany ny OMS, ny Banque mondiale mikarakara ireo hôpitaly be anankiroa eto amin'ny tanànany Tomasina ireo. Tiako ny manamarika zany fa ny zavatra voalaza eto dia ny détail, ny pitsopitsony rehetra dia tsy maintsy omenareo boky ary azonareo jerena ao amin'ny site-ny unité de coordination ny reconstruction ny Tomasina mba halalanareo ary mety koa hitondranareo sosikevitra na fanontaniana ihany koa amin'ny zavatra tsy mazava. Tsy mijanona amin'ireo hôpitaly anankiroa ireo ny zavatra ataon'ny fanarenana, ny tompom-pitsaboana sy ny zavatra maro samihafa, fa misy ohatra reo CSB2 anaky 5 any amin'ny Tamatavy 2 anatin'izany ny fanandrana sy atetezam-baro izay ny UNICEF ny mikarakara azy, ary misy koa CSB2 12 eto amin'ny tantanan'ny Tomasina sy Tomasina faharoa izay ny Banque mondiale mikarakara azy reo CSB2 12 reo dia misitraka $1,500 tsiraray avy, ary misy CSB2 12 hafa ihany koa menanareo ny lista izay sitraka $3,000 tsiraray avy. Hatreo aloha ve raha misy fanontaniana alohan'ny hidirantsika miaksa fahatelo dia momban'ny fampianarana. Tsy fanontaniana angamba fa fanamarihana kely satria efa manome toromarika ny teknisianina ato efa mandeha ny lera raha azo fitinina le aksa hafa natao. Ny aksa fahatelo dia momba ny fampianarana. Betsaka ny asa ny efa natao. Ny zavatra anankiray mampisongadina ny resaka fanabeazana io dia ny fahamaroany ny salle provisoire izay napetraka. Ary mioko anareo ny chiffre manaraka tia mandeha ny fotoana dia ny zavatra anankiray tena tsapa na teo ary ny fahavoazan'ny Tomasina dia niakatra ny taham-pahafahan'ny BEPC mitombo 700 izy tamin'ity ny Tamatavy 1 ary ny tombo 300 tany amin'ny Tamatavy 2. Tena zavatra hoe goavana zany tsy azo amevanina. Eto dia manararoatra misaotra ny Ramatoa vadin'ny filohan'ny fanavaozana ny Ramatoa Eliza Randrianirina izay amin'ny alalan'ilay atao hoe association fanjiry izay niantoka cours gratuit ho an'ny atao amin'ny Cisco 1 sy Cisco 2. Apetrako amin'ny fameko anareo satria tena hoe ny teneko hoe tena niasa ny direction régionale ny éducation nationale teto amin'ireo zavatra maro na resaka W na resaka kit scolaire sy ny zavatra maro samihafa menanareo ny détail momba an'izany. Raha université manokana dia misy message tiana tsipy satria nisy loha anankifolo trano zany izay ny filoham-pirenena no name an'le don fa efa vita izy io ary efa nomena fa eto izy araky ny afatra voarainay dia mbola misy tao hoe andehan'ny fahatelo amin'ny paiement an'ireo entreprise zay nanao an'izay mbola somary tarakiraiky kely dia ho raisy ny fitondram-panjakana tanana azay zany ho antso amin'ireo entreprise izay nanao an'izy ireo ho raisy ny fitondram-panjakana tanana ny fandoavana amin'ny volan'ireo entreprise izay nanao an'ireo loha anankifolo ireo. Ary nisy koa mila miandry ampitonina zany zay ny tiako tena hoe message tena mena. Misy loha 220 zany izay nitafon'izay niteky tamin'ny alalan'ny SMMC. Zany koa zava-dehibe
ary ny teny hoe vaovao tsara dia ivoaka atoato ny fanamboarana ireo loro amin'ny telopolo ambiny zay karakarain'ny université. Aksafa efatra tonga de teziko atsany ny zavatra mafaly de hoe araky ny baiko n'Andriamatoa filoha efa natolotra sy Andriamatoa préfet tamin'ny latsinainy teo ireo trano maro samihafa zay eo amin'ny force de défense et sécurité natolotra ny tamin'ny barikady, natolotra ny police pyrénéenne tany amin'ny fibevereria, natolotra koa tany amin'ny CRGN. Eo amin'io dia manararoatra miteny fa miandritsika ny amin'ilay fanamboarana ny bâtiment administratif vaovao any amin'ny roa amby telopolo avy amin'ny agence chinoise de coopération internationale. Raha ny tantara fohy de hoe tsy nanaiky anao réhabilitation zareo fa mba te hametraka any koa zany ny dia-tanany. Amin'izao fanarenana zao ino ty izy ny sinoa dia mianatra antsika. Ny axe anankiray manaraka dia ny fanamboarana ny tanàna ny assainissement urbain. Mampatsiahy fotsiny satria mandeha ny fotoana fa teo amin'ny dégâts cyclonique fa DG teo ihany le izy dia any amin'ny 140 000 mètres cube any ny faky voarainy voaroka zany tamin'io. Zao tsika tsisy an'izany intsony na de efa nisy banque mondiale raha hoe ny fako any amin'ny lalapasika no voaka io moa anjara mifidy no mikarakara an'iny fa ny tiako tenenina ao anatin'ny assainissement urbain io de efa mandeha ny asa fanamboaran-dalana. Misy ao Tanamakoho hitanareo béton, misy koa atao any amin'ny bazary kely any ny fitambaran'ny asa de amin'ny 6 km eo. Raha ny valeur an'izy rehefa natao ny estimation mialatsy ny tevahina de eo amin'ny 8 millions de dollars eo fa mandroso zany. Mandroso ny canalisation, ny curage zany fa mandeha any amin'ny 3 km eo voa no voadio ary mandroso koa ny fanarenana, ny fanadiovana ny tanàna. Raha mahita nareo zao dia mahita reo mpamafalalana satria tsy ara-dalàna mihitsy zany hoe fasika eny amin'ny lalana zany fa ezahana zareo nareo Matsengo commune de mamita 6 km par jour mamafana ny lalana mba tonga antsika tratrany 120 km ao anatin'ny mois de efa miezaka amin'izany zareo. Mba hita koa nareo anatin'le curage ny Pangala, ny canal de Pangala efa misy asa mandeha ao ary saika noentina tamo reo filoham-panjakana tamin'ny fa tsy ampy le fotoana fa ny vahoaka fa mandeha zany fanamboarana ny pont analakrinina zany mandeha zany curage ny canal Pangalana zany mba ho navigable mba afaka manampy antsika amin'ny resaka tourisme na transport dia misy projet anankiray zay tiako tenena ihany ny amin'ny projet na valorisation ny déchets ménagers. Zany hoe ahoana ny anodinana an'izany fako zany eto tantanan'ny Toamasina. Eto daholo ny zavatra rehetra, misy usine afaka manodina baoritra, manodina fako, manodina vera sy ny karazany dia ao anatin'ny famolavolana an'izany rehetrarehetra zany. Tiako manamarina no manamafy moa zany fa azo atao projet pilote momba ny fanajariana ny aménagement en territoire ny tanàna Nandrano Madio. Amaraparana antsika azy dia momba ny axe fahenina ilay niteraka Elisabety satria momba ny secteur privé zay manana ny maizy azy. Ny axe 6 dia ny secteur privé no atao hoe moteur mampidina ny économie. Araky ny teniko teo dia misy any amin'ny rehefa natao ny recensement secteur privé dia misy any amin'ny 500 any rehefa natao kambanao daholo ny catégorie na mpanjono na hôtellerie na tourisme sy ny karazany fa samy voa daholo reo ataoko asa matahotra fa ataoko aingaikaingana ihany samy voa daholo reo dia efa samy mitady vola fa ny fipetra voalohany napetraka amin'ny banque mondiale dia hoe zay manoratra ny mpiasany any amin'ny banque mondiale any amin'ny CNAP zany no mahazo dia eo amin'ny 9 izy ireo fa ny teny amin'ny fitopolo reo amin'ireo ihany ny mpiasa teny amin'ny fitopolo amin'ireo ihany no mahazo ny vola aloha hatreto mahazo le 300 000 ariary ao anatin'ny 10 volana 1 500 000 ariary zay aloha fa na izany zany efa nalazaiko foana io fa misy varavarana isokatra zany anamboarany banque mondiale ho an'ireo zay tsy affilié amin'ny CNAPS ary nisy namelitsao misy mila hojerena akaiky le olona nanelitsao hoe mahazo daholo na tsy affilié na tsy affilié na tsy affilié amin'ny CNAPS dia nirohatra nakany amin'ny CNAPS le olona tamin'ny tsy haiko faraparan'inandro iny dia mampitandrina an'izany nameliny tsao zany zahay fa manjary manakorotana saim-bahoaka ya ny manaraka dia efa nalazaina teo ihany ny momba ny axe fafito farany dia ny resaka raisiko kely dia momba n'ilay tafo momba n'ilay tafo teo maraparana anazy araky ny tenin'ny Andriamatoa préfet teo
misy tetikasa amin'ny banque mondiale amin'ny alalan'ny FID anomezana 40 000 toiture amin'ny habitation izy io fa ny 30 000 amin'ireo dia ho an'ny Tomasina 1, ny 10 000 amin'ireo dia ny Tomasina 2. Hatreto dia mbola 2500 izay no vita. Tsy ampy zany fa nytenenina FID aleo mba mandeha aingakainganareo satria ho avindray ny orana. Raha fitambaranareo hitanao 40 000 tsy ampy zany satria ny 60 000 any ny tena hoe tokantrano voatona. Dia mba misy vinavina ao FID ao vaovao tonga omaly hoe ahoana ary nanaovana an'ireto lambo menazy any amin'ny 30 000 reto dia misy vinavina fa amin'ny fotoana mampety azy dia efa avoaka izany zavatra any. Farany alohan'ny farany ao anatin'ny fanaovana diagnostic territorial zay zao satria tsy maintsy volavolaina hoe ahoana marina ny reconstruction ny Tomasina. Diagnostic territorial efa farany zany miaraka amin'ny fanampiany matepy sy sorana sy PNUD ivoaka io. Izay tena analizin'ny territoire ny Tomasina mahoana marina izy io. Ary tena farany dia na dia mbola tsy tanteraka ary mbola tsy fantatra marina fa fatapatatra io na zany atao hoe activité atao amin'ny fanarenana tany fanorenana tanteraka ny Tomasina zany dia efa nilazaiko efa misy projet miaraka ny vola efa mipetraka anorenana tanany Tomasina anatin'izany le produire. Zay efa mivory zay zao andinidinika ny lancement an'izany zao tsika amin'ny teny zao ao amin'ny Calypso misy fivoriana dinikasa momba an'izany le produire io dia niavina teo anivon'ny banque mondiale 225 millions de dollars. Ny 125 millions amin'io dia nanaovana ny tanàna ny Tomasina ny fanajariana, fanaovana trano sy zavatra maro samihafa. Ny anankiray koa dia ny arc zay ao amin'ny 4,4 millions anaovana amin'izany tetikasa hotonena amin'ny terinandro ty ihany koa amin'ny herinandro amoniny tena izy ny inty izy ny fanarenana ny Tomasina. Mety ho trano be anankiray io site d'hébergement mety ho zay fa atsitriko aminareo fotsiny le izy. Mamarana azy dia hoe makasitraka ny rehetra ny fanometanana indrindra de partenaire reo ny BNGC zay mbola mitohy miara-miasa aminay satria zany fanaovana ny canal de Pangalana zany dia misy tanany BNGC sy ireo ao PNUD ao PAM sy ny karazany rehetra dia mbola mitohy manampy na dia efa vita ary ny ankamaroan'ny partie prenante dia ny farana tamin'ny 30 juin teo ny asany zareo zany tapitra fa mbola misy afaka manotolo tanana ihany dia miteny hoe tsy tokony ohatran'izao ny tanàn'ny Tomasina fa mila miezaka ny fanometanana antsika zany rehetra. Raha mitenynareo hoe miarina ve Tomasina sa tsy miarina, anankiray ty mety hoe indicateur tsy dia mipetraka loatra fa rehefa nahita tamin'ny gazety dia hoe anisan'ny toerana anankiray mahasarika ny mpanao vakansa amin'izao toerana zao dia Majunga sy Tomasina. Miteny ho azy zany raha tanàna rava tsy andehanan'ny olona zany. Afaka mijerinareo zay moa tsy dera vady mahay mandeha fa ao ny sandry ny laza azy izy ny fomba fiteny fa ilainay koa le fomba fijerinareo. Ilainay tsy vitandray andro ny fanarenan'ny Tomasina fa mba misy asa vita kely ao noho ny fiarahan'ny rehetrarehetra misalahy mifanometanana ary zay fanomezan-tanana zay no mbola angatahana mbola tohizana. Zay fa dia makasitraka antsika rehetra ary makasitraka nareo journaliste ihany koa amin'ny fanomezana anjara mba fantatry ny malagasy inona marina ny zavatra miseho eto amin'ny tanànan'ny Tomasina. Sotra tompoko. Amaraparana ny fandarany sika Andriamatoa Tale Général ny BNGRC aty Tomasina ao anatin'izao fandalovantsika izao tambatambatra ngamba ilay fanontaniana telo eo izy reto. Misy an'ilay tombana arabola tsy haiko na afaka mamaly an'izay ihany koa ny les bénéficiaires le tombana arabola ny fahasimbana nataon'ny Gezanila izay fantatsika amin'ilay PDNA nanahoana izy amin'izao fotoana izao. Fanontaniana faharoa ny fiomanana amin'ny topavaratra manaraka efa navoaka ny météo fa ao anatin'ny El Nino isika eto Madagasikara ary ifanaraka amin'izay ny amafimafy ny mety hoe tsy mampitahotra olona tsika ny mety toetrandro amin'ny topavaratra 2024 dia ny fanontaniana fahatelo farany aiza ho aiza ny fandehanan'ilay vonjy-longo any amin'ny faritra atsimo ararotina ihany fahitananao. Misaotra Nathan. Raha iresaka n'ilay tombana ny fahavoazana taoriana ny Gezanina le PDNA dia natao te Tomasina ny atao hoe fijerena faraparany ny ireo ministera rehetrarehetra nandray anjara tao anatin'izany. Izy io moa zany raha tsotsorina amin'ny ankapobeny dia tombana ijerena inona daholo ny fotodrafitrasa simba
inona dolo ny favoazana dia samy mandefa ministera rehetrarehetra dia atambatra anankiray a dia ivoaka soraboly zay a dia ho présentena any amin'ny atao hoe gouvernement angamba zany raha izay ny ilazana azy a any amin'ny herinandro any io tsara manamarika fa ny BNGRC zany a no mandrindra an'izay a amin'ny ankapobeny vita ny PED-nay a manaraka araka ny tenin'ny i général teo mbola mandeha ny fanarenana ny Thomas io maro ane ny tetikasy nresaka tsika teo mon général nresaka arka nresaka produire 2 izy zany satria fa nisy zany produire zany fa tsy hoe tonga ny gezany vo nisy zany produire zany fa produire 2 zany zao ny Thomasina mbola misy zany cercle zany miaraka amin'ny banque mondiale koa ijerena nireo fotodrafitrasa ny bâtiment administratif rehetrarehetra iran'ny Madagasikara iarahana amin'ny banque mondiale zany maro ny tetikasa hoentina anarenana amin'ny Madagasikara amin'ny ankapobeny Thomas na raha izay koa ngamba ny ilazana azy manokana eo ny BNGRC moa araky ny falazaina teo dia mitohy foana raha ny fanomanana atao hoe natao te Thomasina koa ngamany tsy ataoko hoe angamba fa natao te Thomasina mihitsy dia ny faranana tany Antananarivo ilay fijerena n'ilay atao hoe revue après action io moa maromaro ny lazana an'izany rehetrarehetra any fa amin'ny ankapobeny dia azo lazaina hoe inona ny nety inona ny tsy nety na ilay leçon apprise tamin'ny fitantanana nyreny loza vojanahary zany hoe manao jeritodika amin'izany foana isataona ny BNGRC dia tamin'ity hoe inona nety inona ny point tsara inona ny point tokony amboarina amin'ny fitantanana nyreny loza sy ny tandinin-dozy reny dia maro tsokevitra ny voaka tao tsy valapatra ny fotoana mandeha ozy izy ianao fa ny tanjony dia anatsarana bebe kokoa sy anatsarana trany ny fitantanana an'izany loza sy ny tandinin-doza eto Madagasikara fahatsika miatrika ny taopahavaratra manaraka io moa zany zao efa ao anatiny tsika amin'ny fanomanana raha ny BNGRC manokana vovity Thomasina dia nanao an'ilay ny tena moa mialatsiny foana amin'ilay teny vahiny amin'ilay hoe nanao conclave ny BNGRC ray manontolo nandritry ny 3 andro tany Antsirabe nijery ahoana inona ny nety inona tsy nety inona ny fanatsarana araka ny teny teo io koa tsy fialana ndraikitra koa ny fitenenana hoe mialatsiny manao zavatra tsy mora tsy alina izy fa hoe inona nafahana reny kritika rehetrarehetra nahazo any BNGRC reny ho avadika mba ho raisina amin'le hoe kritika constructive mba ahafahana manatsara an'izany fitantanana ny loza zany ary io misy fanatsarana foana io tsy hoe nanao fanatsarana tamin'ity dia hoe tsy izy tsony ny fanatsarana fa zany leçon apprise zany misy foana zany isataona après an'ny saison cyclonique dia efa miomana sady zany zao ny BNGRC amin'ny taopahavaratra satria efa navoaka iny efa navoaka ny météo ary raha tsy diso atao amin'ny atrikasa atao amin'ny BNGRC tamin'ny farany herinandro teo dia efa nilaza ny tale général ny météo fa mafimafy le El Nino tsy eto koa moa nazavan'izany El Nino zany hoe rehefa avany amin'ny Pasifika izy avaiza izy no atao hoe El Nino fa maro io El Nino io fa nitsika zany avaty amin'ny Pasifika moa izy io dia hoe ho mafimafy raha CTI io zany izy teo cyclone tropical intense mety CTTI ohatra amin'ny anina fa zany koa tsy manakana hoe miatrika foana iny ngezania nisy lesona azontsoahana betabe tao anatin'izay efa miomana ihany koa zany tsika zao raha tsy resaka hatramin'ireny hoe mise à jour na hoe mety ho révision mihitsy ary nyreny drafitra iatrehana nyreny loza voajanahary reny na le plan de contingence manomboka any amin'ny préfecture dia eto moa zany manaroatra koa amin'ny teny hoe teo le plan de contingence régional fa izy moa zany zao dia fa tokony préfecture no manao an'izany plan de contingence zany miainga avy any amin'ny avaty ambany district préfecture dia misy ny plan de contingence national reny drafitra rehetrarehetra reny zany dia misy fanitsiana daholo na fanamboarana mihitsy ary zany dia efa fiomanana daholo efa natsetiko tary ambolohan'ny tary ilay atrikasa maro isan-karazany mba ahafahantsika miatrika an'izany loza voajanahary izany dia ao anatin'izany ny ezaka rehetrarehetra fametrahana an'ilay hoe culture de risque
satria mety misy zany anisan'ny hoe lesoka anankiray teo amin'ny fiaraha-mitantana an'izany loza vojanahary any manao fiaraha-mitantana eo ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny benjerse eo ny vahoaka eny ifotony amin'izay resaka culture de risque zay eo ihany koa zay atao hoe ao anatin'izay fanomanana izay sy ny fiomanana dia ny fametrahana an'ireny bureau territorial ho an'ny BNGRC reny satria eto Toamasina misy any Mahajanga misy any Morondava misy any amin'ny Grand Sud ao Andalam-Pahavitany Ampania fa raha ho an'ny Aitany na sesiresy zany dia efa misy anankiray ao Ambovombe dia hiezaka zany tsy isika ny fitondram-panjakana amin'izao ametraka ny any farafangana satria ao koa zany zao efa azo lazaina hoe ny faritra rehetra 420 misy amin'izao dia efa vulnérable daholo raha ankoatran'ny fianaratsoa zany mety hoe automatsiatra fa amin'izao zany efa vulnérable daholo zany dia efa miezaka ny BNGRC zany manao an'ilay hoe gestion de risque de proximité ametrahana ny BNGRC maro nisy tadidiko tsara nisy fotoana niakatra atao anatina fandarana anankiray tao amina télévision rahavavy dia nisy namana niaraka ny ady hevitra teo hoe tokony apetraka any amin'ny faritra le BNGRC fa tsy eto tanà zay efa ao anatin'ny politika amin'ny fanjakana amin'izao fotoan'izao mametraka ny BNGRC any amin'ny faritra any zay ahafahana mamonjy aingana sy malaky ary indrindra mipetraka amin'ny permanence ilay fitantanana ny loza sy tadidin-doza any amin'ireny faritra ireny. Ny vonjolongo dia iny moa zany efa natsidiko teo amin'ny fandraisako fitenenana teo ihany dia tsy fanjari-tsakafo izy io any amin'ny Grand Sud. Ny Grand Sud dia manomboka tia Toliara mandeha makany amin'iny Ampania zany hoe Atsimo Andrefana Anosy Atsimo Atsinanana ary Vatovavy. Ireo zany dia efa hiaran'ilay tsy fanjari-tsakafo io moa misy any atao hoe indicateur hoentina ilazana azy dia ao amin'zareo technicien maro moa mpisehatra ao anatiny ao fa ny BNGRC moa no mitarika an'izay dia efa misy izy atao hoe faritra araka le code couleur na niveau na risque reny any dia efa misy hoe menamena orange mavomavo dia le menamena rehetrarehetra efa vitan'ny BNGRC le vonjolongo 1 manomboka amin'ny herinandro ambony io hiditsika any amin'ny vonjolongo 2 zany hoe atya manomboka atya Mananjary midina makany jusqu'any Betoky zay le orange teo zany mba ho tazomina tsy vadika mena dia miezaka manao an'izay BNGRC amin'ny fanampiana ara-tsakafo ny mponina iaran'izany tsy fanjari-tsakafo zay ngambany amin'ny ankapobeny atao hoe ny asa ny BNGRC fa eto dia manamafoana fa tsy fizarana sakafo fotsiny no asan'izany BNGRC zany fa manao ny fandrindrana ankapobeny sy mifitantanana ankapobeny ny ireny loza voazanahary misy eto Madagasikara reny zay ao ny tondradrano ao ny cyclone ao ny Aitany efa manomboka ihany koa zao fotafiditra reny afanana mafy be reny ary indrindra azo lazaina ina nisy koaditsika an'ireny fa ireny moa manao an'ireny mihitsy zao ny BNGRC hatramin'izay ka hatramin'izao ireny aitrano isan-karazan'ireny ireny ve hoe vokatra nataon'ny olombelona atao fananina sa tsy fananina tsy ny BNGRC no tompona andraikitra anadiady an'izay fa efa misy tompona andraikitra amin'izany fa maro ihany koa ny aitrano ary eto ny BNGRC dia miezaka foana hoe manao na tonga any amin'ireny le hoe dernier kilomètre zay moa ohatran'ny fomba fiteny eo amin'nivony eo amin'ny BNGRC dia efa miezaka amin'ny BNGRC mamonjy an'ireny olona hiaran'ireny fahavoazana aitrano ireny amin'izao fotoana izao. Ho taperisika ny fandalina zay marazafy mahery lavalava ihany zay nirahana teto zay mankasitraka anareo mpitantana
tao anatin'izay loza sy ny tandiny-loza teto Madagasikara zay mitondra fanazavana misimisy kokoa satria ahafahantsika mitondra ny mangarahara sy ny fampahafantarana ny voaka malagasy fa nisy ny asa natao teto Toamasina ary mbola misy koa ny asa mbola atao amin'izany fanarenana ny Toamasina izay tamin'ny ankapobeny dia nampafantarina izay rehetra izay ary mbola nentina ihany koa ny vinana ny fomba fijery entina hanatsarana ny Toamasina amin'ny ankapobeny novalian'ny préfet sy ny avy anivon'ny sera koa José olany jiro eto Toamasina amin'izao fotoana izao izay nampikaikaika araka nambara teo raha ny fantatra zany dia mbola isy ihany koa ny vahaolana ho jerena amin'izay setry ny jiro izay. Zay tokony lasoko vavy no manakatona ny fandarantsika tamin'ity androany ity araka ny nahitantsika azy dia miezaka mitety faritra ihany koa ny fandarana manokana télévision malagasy raha tany tasy isika tamin'ny herinandro lasa dia teto Toamasina indray tamin'ity herinandro ity mitondra an'izay fampahafantarana ny hetsika fanatsarana na fampandrosoana tokony hipetraka eto Madagasikara izay ankasitahana ny vahintsika tato anatin'ny fandarana ankasitahana ihany koa nanolotrona tato anatin'ity efitrano izay nanaovana ny fandarana manokana ity antenenay fa azahoantsika sady ny fomba fijery vaovao ho amin'ny fanatsarana sy ny hoavy ny fampandrosoana eto Toamasina sy ny faritra Atsinanana Ray Manontolo izay ora iray mahery ny fampidiniana sy ny fampizarana teto na dia teo ary izay fijerena ny hoe lavalava ny fotoana ny antony nanomizana azy ary nametrahana izay rehetra izay satria tsy tapaverina ao anatin'ny fampiresahana ohatr'izao tsony isika raha tsy any aoriana andray dia somary lavalava zany nangalangalatra fotoana kely zay tao anatin'izay fandarana izay dia manaraka indraitsika sy tokolasitoko vavy miaonao anatin'izay fandarana manokany télévision malagasy izay veloma tompoko.